lafombaovao fa tanteraka kosa indray anatanteraka etsika manokana entina atsiarovana nafatesan'ny kolonely Ratsimandrava ny gendarmerie-pirenena amin'ny alatsinainy fa 12 ny volana febroary ho avy zao ny daty ny voalohany volana aprily daty nandraisan'ny kolonely Ratsimandrava ny fitondrana ihany koa dia natokana ho andro ny zandary. Ny faharaiky amby folo ny volana febroary no nisy namono ny kolonely Ratsimandrava ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra azy dia nomana hetsika ny gendarmerie-pirenena mandritra io andro io. Tompokila Ratsimandrava moa no isan'ny malagasy lehibe ny komandon'ny gendarmerie-pirenena voalohany indrindra tamin'ny taona 1977 ka izany indrindra no isan'ny antony nahatonga ireo zandary aty aoriana hanomana hetsika ho fahatsiarovana azy. Be dia mandritry ny adiny ray eo zany na adiny ray latsaka no anaovana azy eny Ambohijatovo. Atao adiny ray moa satria adiny ray zany manafahana ny lalana zany. Ankoatra izany fahatsiarovana izany ihany koa dia apetraka ho andro natokana ho an'ny zandary ny voalohany volana avril izay andro nandraisan'ny tompokila Ratsimandrava ny fahefana amin'ny mahakomandon'ny zandary nasionalazy tamin'izany fotoana. Nanomboka amin'ity taona ity araka izany ny fankalazana ny andron'ny zandary ary ho tsy ahivina isan-taona izany. Nasiany lehibe ny zandary ankehitriny teny ihany koa moa ny resaka fandriam-pahalemana indrindra fa ny any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy izay anjakana izany tsy fandriam-pahalemana izany. Itsika io zany avy eo no nahatonga ny lefatrasiraiky manomboka famono ny olona tao anatin'ny 3 andro fotsiny misy takoty amin'ny dahalo misy 700 ray maty nifokon'olona dia nanaovana ny letsika opération Tandroko. Rehefa natao le opération Tandroko zany dia ny tanjona voalohany zany dia anao an'le coup d'arrêt ampijanona an'io hetsika ataon'ny jiolahy io andiany marobe. Nahatonga an'io zany hoe inona mahatonga izy misy andiany jiolahy marobe io dia any amin'le toerana zany isolé le toerana dia tonga ny 70-80 dia mampitahotra ny olona eo amin'le toerana izy na nareo miaraka aminay na nareo voatafika. Zay zany no tena niingany izy io tany amin'ny faritra Atsimo eo dia manaraka le olona rehefa manaraka izy sady tsy voatafika izy no lasa mety mahazomy koa izy amin'ny olona zay tafihana rehefa avy eo dia mivadika an'izay fifanafiana marobe zay ka rehefa natao le coup d'arrêt dia efa nijanona zany le ataky. Nambarany araka izany fa mitohy hatrany ny opération izay ataon'ny zandary na dia miandry fitaovana toy ny helikoptera izy ireo entina anaovana izany opération izany. Miezaka hatrany moa ireo zandary mametraka ireo fandriam-pahalemana izay manerana ny Nosy.